mianatra eo tongotrao. Enisaucanao jeso malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungucao izahai izai pianacao kuambitenenare jeso malalo izahai iainucalanao kairote nyavyamina itoecabecakawampunaya kuambitenenare jeso malalo izahai iainucalanao kairote nyavyamina itoecabecakawampunaya irote nyavyamina itoecabecakawampunaya. Manahoana daholo ny zazabodo faly miarabantsika rehetra fa tonga indray ny sabata dia alohan'ny amerenantsika ny lesona izay nianarantsika tamin'ny herinandro andao aloha hiaraka hivavaka e, akamana ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipoko ny maso hiara hivavaka isika. Jesosy zokinay eo misaotra anao izay fa nomenao fitahiana nandritra ny nemana dia omenao sabata vaovao indray anio mangatak'izay mba hamelanao ny elokay hanome fahendrenanay enenao mba tonga anay ho zazahendry tokoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny tantara nianarantsika nandritra ny herinandro dia hoe izay tovolahy kely mpiandriondry ve? Izay ny lohateniny. Ny tsy anjery ao Samuela voalohany 1:7 efa mahay daholy. Andao hiaraka amerina manisa telefona 1, 2, 3. Ny olona mijery miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Bravo! Andao henona indray ny tantara petraka tsara daholy dia miaraka mijery an'ilay tantara tsara be tsika. Indray maraina mahafinaritra be izay niresaka tamin'ny mpaminany Samuela Jehova mandehana makany Betlehema hoy izy tadiavo ny lehilahy iray atao hoe Jese izay mipetraka any nifidy iray amin'ireo zanaka lahy Jese mantsy fa izy indray no mpanjaka fenoy menaka oliva ny fitoeran-diloilinao dia mandehana dia nofenoin'i Samuela menaka oliva ny fitoeran-diloiliny arak'izay nilazain'i Jehova tamin'ny mihitsy. Ka rehefa tonga tany Betlehema Samuela ary fantany fa ny iray amin'ireo zanaka Jese izay voafidy ho mpanjaka dia ho rarahana ny diloilo avy amin'izany. Vedivedy foana dia nahitan'i Jese Samuela rehefa tonga tany Betlehema dia niomana hanatitra fanatitra ho an'i Jehova izy. Nasaina nanatrika amin'ny fanatitra ireo mpitarika tao an-tanàna. Nasainy koa Jese sy ireo zanany lahy. 7 lahy tamin'ny zanany no nantsoiny Jese miaraka taminy. Nijery an'ireo tovolahy Samuela sady nitsiky. Ny zanaka lahy matoan'i Jese dia Eliaba sady lava ranjanana no tsara tarehy. Mety ho ity mihitsy ilay lehilahy novidian'i Jehova ho mpanjakan'i Israely indray hoy Samuela tany am-pony. Niteny tamin'i Samuela nefa Andriamanitra, aza mijery ny ahavony na ny hatsaran-tarehin'io lehilahy io ianao hoy izy. Tsy nifidy azy ho mpanjaka. Dia nilaza zava-dehibe tamin'i Samuela Jehova fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'i Jehova fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa
mijery ny fo. Tena mpandalovon'i Jese teo alohan'ny Samoela indray ny zanakalahy manaraka. Nojereny Samoela izy, tsy nifidy an'ity lehilahy ty koa aho Jehova, hoy izy tamin'ny Samoela. Nampisehony zanakalahy fahatelo Samoela indray Jese. Nojereny Samoela izy, nefa dia naifikifiny ny lohany. Nampandalovina teo anatrehany Samoela daholo izy fito lahy zanak' Jese. Sahira-tsainy Samoela. Tsy nisy na dia iray aza tamin'ireo lehilahy ireo no nofidian'i Jehova, hoy izy. Nitodika tany amin'i Jese Samoela. Ireo daholo ve ny zanakalahy hoy ny fanontaniany. Izany hoe mbola misy anankiray ihany. Davida zanako faralahy izay any an-tsaha miandrondry ihany hoy Jese. Ampanalao aty izy hoy Samoela. Tsy hipetraka ihinana sika raha tsy tonga eto izy. Vetivety dia tonga Davida. Tian'i Jehova Davida. I Jehova koa tia azy. Na dia izy aza ny zandriny indrindra sady amin'izay zazalahy kely mpiandrondro fotsiny. Io no izy hoy Jehova tamin'i Samoela. Osory izy no tonga mpanjaka. Dia nalainy Samoela amin'ny fitoeran-diloilony ary nandraraka menaka oliva teo andohan'i Davida izy. Dia nitahany Davida ny fanahin'Andriamanitra sady nanome hery azy mba hanao ny asa lehibe izay efa novolavolain'Andriamanitra ataony. Lehibe teo mason'Andriamanitra ve Davida? Zazalahy kely mpiandrondry? Tena izany tokoa. Ianareo koa nge ka lehibe eo mason'Andriamanitra e. Amin'ny fofen'ny fifaliana indray izy namako ny ara-pako anao. Misaotra an'Andriamanitra indrindra isika fa noho ny fitiavany antsika tsirairay avy dia mahatratra indray ity 3 volana vaovao ato anatin'ity taona ity indray. Ny lohahevitra voalohany no andeha raha antsika mamerina eto izay manao hoe mbola anisan'ny ankonan'Andriamanitra hatrany. Ahoana tsara io? Mbola anisan'ny ankonan'Andriamanitra hatrany. Ny andalan-teny izay ataontsika fitadidy dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Luka 2:2-3. Andao nge rahantsika manao miaraka e. Nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Andao nge averintsika ihany. Nefa izao mangataka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Ary rehefa mibebaka ianao dia ampaherezo ireo rahalahinao. Luka 2:2-3. Nanana hafatra mahafinaritra ho antsika tokoa raha k'izy Jesosy tao anatin'iny lohahevitra iny, izay miteny amintsika fa tian'Andriamanitra indrindra ny manasa antsika sy handray antsika ho anisan'ny ankonan'Andriamanitra, na dia eo ary ireo zavatra maro samihafa izay ataontsika. Indraindray tsika dia madiditra, indraindray tsika dia manohitohitra. Ireny rehetra ireny dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa ny mahafinaritra araka izy namako dia sitrak'Andriamanitra indrindra ny ahatonga antsika tsirairay avy ho isan'ny ankonan'Andriamanitra. Ka dia izany indrindra nge no nanomezany antsika an'ity tantara ato anatin'ny lohahevitra ity. Andao ary raha antsika izany tantara mahafinaritra izany. Andao ary e! Mba hifanatahotra ve ianao rakizy? Nananao zavatra nahatonga anao hanenina taty aoriana? Taona maro lasa anie izay dia nisy lehilahy iray natahotra e. Noho izany tahotra tao anatin'izany dia nandala isakaiza azy indrindra izy. Toy izao no neto fandehan'izany tantara izany. Fa inona nga no nahatonga ny Jaona tsy ho eto e? Hoy Petera nanontany tena, sady nangovotra be ihany anie izy noho ny antsika e. Mangatsika loatra eto ka. Nataondry zareo inona re izay Jesosy e? Niditra tany an-tranon'ny mpisorona be manko rakizy Jaona. Tia no hita mantsy ny toerana nitondrandreo miaramila an'i Jesosy. Nahafantatra ny Jaona ireo olona teo ambavadika dia namela azy nanina re e? Niditra. Nanontany izy raha toa ka afaka miditra koa Petera. Noho ny farany dia nivoaina ny vavahady. Nandinika fatratra amin'ny Petera ilay ankizy vavy teo amin'ny vavahady dia nitodika i Petera mba tsy hijery tany aminy.
midira Petera, hoy Jaona mipitsipitsika taminy. Dia lasa izy noho ny avy eo, tsy fantatra hoe taizany lanja vonany. Nandeha faingana anakeny amin'ny afo teo an-kianja ary Petera. Niezaka izy mba tsy hisy olona mihitsy atsikaritra azy. Iny koa anefa ilay ankizy vavy fa tonga nanafana ny tanany teo amin'ilay afo. Teo akaiky ny Petera mihitsy izy no nijoro e. Iray amin'ireo mpianatra Jesosy ianao sa tsy izany? Hoy izy nanontany. Nodiny Petera tsoriny eraka izy ny fanontaniany. Naverin'ilay ankizy vavy indray ary ilay fanontaniana ka nanomboka nijery amin'ny Petera ny olona rehetra. Tsy mahalala azy ahy e, hoy Petera ningolongonina rakizy. Naneno ary niekota any ambadibadika tany, saingy tsy nahatsikaritra izany i Petera. Taorian'izay dia lasa izy nisitrika tany anatin'ny vahoaka. Mafy angeny nanjo azy. Hitany tsara ny habibiana nataony miaramila tamin'i Jesosy. Nokapoan'izy ireo sy nororany Jesosy. Nalahelo mafy ange Petera saingy niezaka niseho to ireo olona hafa rehetra izy. Nandeha ara ny fotoana, tany amin'ny Petera foana ange ny mason'ny lehilahy iray nijoro teo anilany. Niaraka tamin'i Jesosy mihitsy ity rangahy ity ka, hoy izy tamin'ny Petera. Dia nijery amin'ny Petera daholo ihany ny olona, nangofotra rakizy Petera. Inay anie izy nanjavona ka tsy hitany maso mihitsy. Dia nihifihfi-doha izy, Galiliana ianao Galiliana ianao, hoy indray ny olona anankiray hafa. Marina tokoa fa tena namana ianao, satria ny fitafinao ny fomba fiteninao anie dia miapanganao tena anankiray amin'ireo mpanaraka azy mihitsy ianao Tsy izy aho, hoy izy Petera niorakoraka. Moa tsy niaraka tamin'i Jesosy tao amin'ny sahan'i Getsemane ve ianao? Hoy indray ny lehilahy iray fahatelo nanontany azy. Dia nojereny akaikikaiky kokoa rakizy Petera. Ianao mihitsy ilay nikapan'ny sofin'ny rahalahy hoy izy niantsoantso mafy. Tsia, hoy indray Petera mbola nandà mafy ihany. Efa hoe tsy fantatro izany lehilahy azy lazainareo izany. Tsy mbola nianiana hatr'izay izy. Tamin'izay fotoana izay indrindra dia nisy akohona neny indray. Nitraka rakizy Petera. Nitodika Jesosy sady nijery amin'ny Petera tamin'ny maso feno alahelo. Raha tsy mbola nisy akoho maneno indroa manko dia nandà any Jesosy nitely Petera. Tsy nino mihitsy Petera hoe hateny zavatra toy izany ange izy. Ory dia ory rakizy ny fanahy Petera. Dia nandeha niazakazaka nivoaka amin'ny vavahady izy ka dia lasa nandeha faingana nakany amin'ny sahan'i Getsemane. Lavy tamin'ny tany teo amin'ilay toerana izay nivavahan'i Jesosy mihitsy izy. Dia nigogogo nitomany ela dia ela teo. Tsaroany ny teny nambarany. Vao tsy ela akory ange izay vonona ny higadra mihitsy noho ny aminao Tompo, hoy izy niriarery. Eny ho fato anao mihitsy aza. Mbola afaka mamela ny fahatsoko ve sao Jesosy? Dia mifona Tompo, hoy izy nigonigona ary nanakatra ny lanitra ny feony izay nigogogo mafy. Tena navelan'i Jesosy tokoa rakizy nyeliko Petera. Vao maika aza nomeny asa manokana tao izy, ampaherezo izy ny rehetra, hoy Jesosy tamin'i Petera. Raha mbola tian'i Petera foana Jesosy rakizy, tiany raha mijanona ao anisan'ny ankonan'Andriamanitra hatrany izy. Tiantsika koa nge rakizy Jesosy na dia manao fahadisoana azy isika, vonona mandrakariva izy hamelany fahotantsika. Tiany ho anisan'ny ankonany isika. Ireny koa isika hanampy ny hafa ho tia azy, ka dia ho anisan'izany tokoa anetsika tsirairay avy. Miarahaba ny tanora mantoanto rehetra indray natratra n'izao fotoana izao. Miarabantsika rehetra ihany koa satria nahazo lesona vaovao indray isika izay hoenarana mandritra ny 3 volana dia maniry sahady hoe mba azo tianatra lesona avokoa ny tanora mantoanto rehetra ao anatin'izao 3 volana izao. Ka ny lesona voalohany ary izay niarahantsika nianatra tamin'iny herinandro iny dia ny hoe safidy ny hamaky boky tsara. Safidy ny hamaky boky tsara, ka izay indrindra no hanetanako ny tanora mantoanto hoe andao hianatra lesona, fa ny lesona dia anisan'ireo boky tsara izay tokony ho safidiana ho ianarana. Ny tsinjerintsika tamin'iny herinandro iny
dia izay hitantsika tao amin'ny Filipiana 4:9 de hoe raha antsika mamerina izany farandry rahalahy na inona marina na inona manan-kaja na inona mahitsy na inona maty eo ity na inona tsara laza raha misy atsara-panahy ary raha misy dera dia vero izany. Marobe ny zavatra nitany saina teo a, ninona manan-kaja, mahitsy, maty eo ity, tsara laza, misy atsara-panahy ozy ary raha misy dera dia izay no heverina. Fa ahoana tokoa moa ny hoe mamaky boky, inona ny anton'ilay lohateny hoe safidy ny hamaky boky tsara? Ny fanontaniana aloha dia hoe mamaky boky ve isika tanora mantoanto sa hoe variana amin'ny télé sy ny écran? Fa ilaina ry tanora ny mamaky boky. Ny boky dia mitondra fahazavana tsara ho an'ny saintsika. Sakafon-tsaina izany io boky io. Dia misy ny sakafo ratsy dia misy ny sakafo tsara. Ka izay indrindra no mahatonga an'ilay hoe vidiana tsara izay boky ho vakiana dia mba boky hitondra ho amin'ny tsara no ho vakiana. Satria misy fiantraikany amin'ny saintsika ny boky izay vakiantsika sy ny zavatra izay jerentsika, izay zavatra ampidirintsika ao amin'ny saintsika dia misy vokany eo amin'ny fiainantsika. Ary tsarovy mandrakariva izany fa arakaraka izay ampidirinao ao no hivoaka ao amin'ny vavanao na hivoaka ho hitan'ny hafa eo amin'ny toetranao arakaraka izay zavatra nampidirinao tao an-tsainao. Nisy tantarana tovolahy kely anankiroa hitantsika tao anatin'ny lesona dia i Alsona sy ny Elsona ny anaran'izy ireto. Izy ireto dia tsy afaka nakany an-tsekoly rehefa fahavaratra ny andro fa any an-trano ihany no mianatra mamaky boky. Tamin'ny voalohany dia nianatra boky momba ny fianarana izy ireo, namaky boky momba ny fianarana dia nazoto tokoa ny anatra. Fa rehefa taty aoriana dia lasa liana tamina boky hafa izy, lasa mijery an'ireny boky karazany hafa misy kisarisary ireny no nahafinaritra azy dia lasa adinony teo ilay boky fianarana. Ary ny zava-nisy ary dia lasa tsy tia namaky boky momba ny fivavahana zareo, lasa kamo zareo na ny andeha hivavaka aza. Dia rehefa nodiniana lalina hoe fa inona ary nahatonga an'izany rehefa niresaka tamin'ny mpitandrina ny zareo izy ireo ka nanazava ny zavatra niseho dia no hazavain'ity mpitandrina fa ny boky ny vakiana izay feno tantara noforonina, feno angano no nahatonga azy ireo tsy ho liana intsony amin'ny zavatra ara-panahy. Ary lesona lehibe ho antsika tanora mantoanto izany zavatra izany. Tadidio fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana ianareo hoe ny voalazan'ny soratra masina Mateo 4:4. Tsy mahay manompo tompo roa ianareo fa ny iray ho tianareo ny iray ho alanareo. Tsy afaka misabaka eo an'elanelany mihitsy isika izany fa tsy maintsy mifidy na hanompo an'Andriamanitra na tsy hanompo an'Andriamanitra. Ka amin'ny alalan'ny zavatra ataontsika no hanehoantsika an'izany safidintsika izany. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamoana isika, tsy mahay manompo tompo roa isika, ka izay indrindra no ampirisihana antsika amin'ny zavatra izay vakiantsika, amin'ny zavatra izay jerentsika, amin'ny zavatra izay ataontsika mba hisafidy mandrakariva ny zavatra tsara. Ny fihazonana amin'ny maso sy ny saina hibanjina an'i Jesosy no an'ny fiarovana ho antsika eo anatrehan'ny fakapanahy marobe izay alefan'ny Satana. Rehefa Jesosy no mbanjininao dia ho voaro ianao amin'ny fandrika rehetra izay alefan'ny Satana. Tsy tokony hamela n'inona izay tsy misy heviny marina sy tombam-bidy isika hamily any saintsika hiala amin'ny zava-dehibe. Ny zava-dehibe indrindra ry tanora mantoanto dia ny ahazoantsika ny fiainana mandrakizay, zavatra mandalo avokoa ny eto amin'ity tany ity. Ka izay indrindra no tokony ho ifantohantsika lehibe indrindra dia ny mibanjena antsika ny Kristy mandrakariva mba hahatonga ny saintsika azoto andinika. Tsy hoe akory tsy maintsy baiboly no vakiana fa azonao atao ny mianatra ny zavatra izay tena nisy tokoa, ny tantaran'ny firenena hafa, ny tantaran'ireo zava-boahary be dia be noforon'Andriamanitra, sady amin'izay ianao mahazo fahalalana no afaka manitatra ny sainao ihany koa ianao amin'ireny toe-javatra ireny. Fa aza variana amin'ny zavatra noforonina na amin'ny anganoangano isan-karazany fa ireny dia hitondra faniriana hafa ao anatinao, izy filana hafa ao anatinao ao izay tsy ho voafehinao fa hidiran'ny Satana ilay zavatra ireny indray ary hahatonga anao tsy hanakona ny fomba fijerinao, tsy hibanjina an'Andriamanitra ireny zavatra ireny.
ny olona sasany dia tsy dia mamaky boky kanefa ampirisiny sika mba hamaky boky mandrakariva boky ny resahana ary tena boky mihitsy anisan'izany ny leson'ny sekoly sabata dia tokony hameno saintsika amin'ny zavatra izay mitaonantsika anatona ny Kristy isika tsy voatery akory hoe hoy aho teo hoe tsy maintsy baiboly na tsy maintsy resaka momba ny soratra masina novakitsika fa izay rehetra zavatra misintona ny fijerintsika ho amin'ny tanjona ambonimbony kokoa ho amin'ny zavatra ambonimbony kokoa sy amin'ny zava-baovao izany no tokony hifantohantsika indrindra dia ireo izay tsy te ho rembon'ny evim-petsin'ny satana dia tsy maintsy miambina tsara ny amin'ny zavatra izay hojeren'ny maso amin'ireo retsika dimy eo amin'ny tenantsika no hidiran'ny satana ary ilaintsika ny mitandrina ary tanora mantoanto fidio tsara izay zavatra jeren'ny masonao izay ahasoanao izay hitondra fijery tsara fijery miabo eo amin'ny fiainanao izay no kendreo mandrakariva. Andriamanitra ny ahitany tanora mantoanto dia azoto mamaky boky ny tanora mantoanto rehetra manomboka izao ary boky tsara no vakiana rehetra dia mirary soa reo amin'ny fiarahana mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Faly miarabantsika aza tovy namana indray amin'ity sabata ity ary manasantsika naraka ny lohevitsika hatramin'ny farany. Ny lohateny moa dia manao hoe mafy ny fiainana miasaha. Zay ilay lohateny. Mafy ny fiainana miasaha. Dia arak'izany lohateny izany toy ny mahazatra antsika rehefa mianatra toy izao efa misy afatra ampitaina sady ny lohateny. Mafy ny fiainana. Dia tsika rehetra samy resy lahatra an'izany satria ny vanim-potoana misy antsika ny fiainantsika ankehitriny dia tena mafy tokoa. Dia rehefa mafy ny fiainana dia izao miasaha. Izany dia midika teny amin'ilay mitovy dika teny amin'ilay hoe mafy ny fiainana menara. Fa indraindray tsika rehefa hoe mafy ilay fiainana dia iny tsika lasa mipetrapetraka. Za tsy hiasa, za tsy hianatra, fa maninona? Mafy ny fiainana. Fa rehefa mafy ny fiainana dia miasa ianao. Ao anatin'ny mafy ny fiainana dia mianatra tsara ianao. Zao ny zavatra mitranga ao amin'ny Genesis 1:7 andininy 7-telopolo hatramin'ny 20. Genesis 1:7 hatramin'ny 20 dia zao ny voalaza aminaran'i Jesosy. Ary koa Farao tamin'i Josefa satria efa nampifatarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no anapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. Zany no tenin'ny Farao tamin'i Josefa. Ity Josefa ity dia lehilahy niady mafy teo amin'ny fiainana. Mafy ny fiainan'i Josefa. Nandehananao mety mbola tsy nandehanan Josefa mety mbola tsy nandehananao. Hatrany amin'ny fanandevozana, hatrany amin'ny fonja, hatrany amin'ny endrikendrika sy ny sisa. Ny ainan'i Josefa zany mafy, ny tsy finanankanina mafy. Ny tsika tanora zatovo indraindray vao eo amin'ilay finanankanina fotsiny dia efa taraiky eo sika. Voaloka tsy tiantsika fotsiny dia efa eo tsika ny raisina. Fa ny an'i Josefa mihoatra lavitra noho izany, mafy ny fiainana kanefa tao anatin'izany hamafisan'ny fiainana izany dia niasa izy. Dia rehefa niasa izy, rehefa nijoro izy, dia ho Farao. Ary hoy Farao tamin'i Josefa, satria efa nampifatarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no anapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy noho ianao. I Josefa zany ry tanora namako dia anisan'ny tanora niasa. Anisan'ny tanora nijoro tao anatin'ny hoe hamafina fiainana. Ary Farao dia resy lahatra fa nampafatarin'Andriamanitra ny Josefa ny tokony ataony rehetra.
ary josefa io dia manan-tsaina, ary izy ilay manan-tsaina io dia nentiny ny asana izany ho voninahitr'Andriamanitra. Raha misy miresaka hoe manan-tsaina dia ny taona ny mahazatovy ny tena manan-tsaina indrindra. Eo zany tsika ny tena manan-tsaina indrindra, eo tsika ny tena crack. Dia io zany a na manan-tsaina ho amin'ny ratsy ianao na manan-tsaina ho amin'ny tsara. Fa josefa dia nanana saina tamin'ny tsara, ary dia hita amin'ny farao zany dia izy no nataon'ny farao ho lehibe, ho mpanapaka. Ry tanora namako, ry zatovy namako, ianao zany a rehefa miroso, mijoro, mampiasa ny sainao sy ny fahendrenao avy amin'Andriamanitra ao anatin'ny hamafin'ny fiainana, dia izao ilain'ny olona ianao. Ary misy zatovy tena ilain'ny olona mihitsy, fa misy karazana tanora tena tsy misy ilavana azy, ary olana indray raha ny fisiny. Fa josefa zava-dehibe ny fisiny. Ianao ve mba olana sa vahaolana ao an-trano? Any am-pianarana any olana ve ianao sa vahaolana? Fa josefa dia vahaolana mandrakariva. Josefa dia mpanompo, nanana fahadiovana, manana fo mahitsy, ary tsy nitovy tamin'ireo toetrany mpanompo sampy ny toetrany. Ireo mpanompo sampy ireo dia manan-tsaina ihany koa, mahitahita, fetsifetsy, fa hafa mihitsy ny Josefa. Ary irariana mba tahaka an'izay toetrany Josefa izay, tahaka an'izay fiasan'ny Josefa izay koa ny fiasanao. Dia ny mahafinaritra ny amin'ny tantaran'i Josefa sy ny Egiptiana dia izao, voarakitry ny tantara teo amin'ny fiainan'ny Egiptiana sy ny firenena Egiptiana ny tantaran'i Josefa. Ary maro tamin'ireo zavatra natsangan'ireo Egiptiana no ahitana sotra fa nisy an'izany Josefa izany tao Egipta miaraka tamin'ireo tanora namany. Dia mitraka fantana aminao zany tao am-pamaranana hoe rehefa tsy eo intsony ianao, mba inona no apetraka ao? Hoe efa mba nisy an'izany Josefa izany teto, tsy haiko aiza ny tanàna sy toerana misy anao, ary anisan'ny hahafantarana anao zany. Irariana mba ho izany, fa tsy hoe soa fa lasa iny tsy eto an-tanàna intsony, fa nanahirana mihitsy ny fisininy teto. Farany dia izao, mafy ny fiainana, fa ao anatin'ny mafy ny fiainana miasa. Mafy ny fiainana, ao anatin'ny mafy ny fiainana dia menara. Misaorana Andriamanitra ianao raha mbola afaka mianatra. Misaorana Andriamanitra ianao raha mbola afaka miasa. Fa marobe ny zatovy tsy afaka mianatra intsony, tsy afaka mba manao asa intsony. Raha mbola manana fahafanana amin'izany ianao dia ataovy ampahitsiana tahaka ny Josefa, dia ho hitanao fa ho lasa lavitra ianao. Toy izay no hevitrintsika raha toa ka vitinina amin'ny teny maromaro, ary hanomezako fotoana ho antsika ao manaraka fifaliana ilay Franco mandra-piresaka RCA. Efa lunaki izany ny tany, ny fotoana dia mandany any, ny voaza fa aza matory, mitsangana kandela itory, anafaingana ny fiaviany.
faly miarabantsika mpanaraka ny radio oazisy ary mpanaraka ihany koa ny pejy ny radio oazisy ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook na ny koa ny manaraka ny onjapeo oazisy any amin'ny YouTube ny fiadanany tompony eo amintsika mianakavy atotsika n'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra sy ny haja fa atsika ihany koa ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy tompo noho ny famindrampon'Andriamanitra dia mbola afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra isika ao anatin'izao telo volana vaovao izao. Manoloana izany dia misy lohahevitra vaovao izay atolotra atsika ao anatin'izao telo volana vaovao izao. Tsy inona ilay lohahevitra fa ny hoe afatra telo ho an'izao tontolo rehetra izao. Afatra telo ho an'izao tontolo rehetra izao. Ary na ny tanora zokiny na ny lehibe dia mifantoko amin'izao taridalana izao avokoa ny lesitsika amin'ity telo volana ity. Afatra telo ho an'izao tontolo izao. Araka izany dia hianatra momba ny afatra isika. Afatra manana afatra manokana Andriamanitra zay tiany ampitaina ho an'ny olona, ho an'ny mpanota. Ny mahavariana amin'ilay afatra dia telo sosona ilay afatra. Afatra telo sosona. Tsy mahagaga izany satria Andriamanitra dia telo izay iray. Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ary Andriamanitra fanahy masina. Ary tsy mahagaga ihany koa maha-malagasy antsika fa misy fomba fitentsika malagasy manao hoe telo toko mahamasana andro. Ka raha vao tsy eo ny anankiray dia tsy masaka ny nahandro. Ka le afatra izany dia tian'Andriamanitra ho ampitaina amin'ny mpanota, amin'ny olombelona mpanota izay telo sosona. Ka raha toa ka ny ray ihany no raisin'ny olombelona mpanota fa ny roa avelany dia zao dia tsy mahomby. Fa ny afatra telo sosona zay tian'Andriamanitra ho zaraina dia mifameno, mifampitohy ary tena hoe izy telo miaraka no azahoana fitahiana, azahoana tombontsoa ho an'ny mpanota. Eny, izy telo miaraka no azahoana ny famonjena. Koa mialoha ny dirantsika lalina ao anatin'ny fianarana dia mba nasanao aloha ao hivavaka isika. Rainay malala masina ny an-danitra, isaoranay ianao ny amin'ny fitahiana izay nomenao anay, ny tombontsoa izay mbola omenao anay, omenao telo volana vaovao izahay, tsy mbola ahafahanay miara-mianatra ny teninao, nomenao lohahevitra vaovao izahay, dia ny afatra telo avy aminao izay ho anay mpanota. Ka raha nomboka izany fianarana izany ary izay ankehitriny dia tsy hainay tsy hangataka famelan-keloka avy aminao. Mamelany elokay mamindra fo aminay ary ny fanahinao masina ny hitarika anay ao anatin'ny fianarana izay iarahanay ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka izany dia misy afatra anankitelo izay tian'Andriamanitra mba hifampizarana amin'ny olombelona mpanota. Tiany mpanota Andriamanitra, te hamonjy ny mpanota Andriamanitra, dia nanomana afatra izy anankitelo izay mifampitohy sy mifameno ho zaraina amin'ny mpanota mba hatonga ny famonjena eo amin'ny. Afatra telo tsy afa-misaraka, afatra mifampiankina ary tena ilaina izy telo ireo. Noho izany dia tena zava-dehibe ho an'izao tontolo rehetra izao ity afatra telo sosona ity. Koa dia tombontsoa lehibe ho ahy sy ho anao izany ny hiara-mianatra izany ao anatiny izao fotoana irahantsika izao. Misy amintsika efa nianatra izany tany amin'ny fiandohan'ny herinandro ka amin'ny farany androany, fa dia tena tombontsoa ho ahy sy ho anao izao fianarana izao. Misy lohateny vitsivitsy izay ianarantsika manodidina ity lohahevitra ity, fa tamin'ity herinandro ity sika
dia nifantoko tamin'ny lohateny anankiray dia manao hoe mandresy i Jesosy resy i Satana. Zany lohateny zany no nifantohantsika, mandresy Jesosy resy kosa Satana, mandresy Jesosy resy a Satana. Mahafinaritra ry havana fa ao anatin'izany lohateny zany dia efa manambara sahady fa misy ady eo, ady ny fanaovan'i Jesosy sy Satana, ka izao Jesosy no mpandresy. Zany hoe efa mazava izany a ny fandresena fa ao am' Jesosy. Zay le lohateny ny fantohantsika. Ny andin'ny fototra kosa zay ifantohan'ny fianarantsika hitatsika amin'ny Apokalipsy 2:12-17. Apokalipsy 2:12 dia ny andin'ny 17. Toy izao ny voalazan'ilay andin'ny fototra hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Izay ilay andin'ny fototra, dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an' Jesosy. Misy andininy anankitelo, misy teboka anankitelo andeha amin'ny tianatsika ny fianarana tao anatiny iny herinandro eny. Misy teboka telo zay raisitsika amin'ny andininy anankitelo. Ny voalohany amin'ilay andininy dia zay hitatsika eo amin'ny Apokalipsy 2:12 dia ny andininy 17. Apokalipsy 2:12 andininy 17 manao hoe ary nisy ady tany an-danitra, Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady. Io andininy 17 io dia maneho amintsika fa nisy ady tao an-danitra, ady teo amin'ny Mikaela sy ny anjeliny, ary ilay dragona sy ny anjeliny ihany koa. Mikaela Jesosy dia nisy anjely niaraka taminy, dragona kosa Satana ary misy anjely ihany koa niaraka taminy. Ny mahavarira dia izao, fa nahoana nisy ady tao an-danitra? Inona nahatonga an'ilay ady? Fa dia inona loatra nahatonga an'i Satana hitsangana ka hiady amin'i Jesosy? Inona nahatonga ireo anjely ny andany tamin'i Jesosy? Ny sasany kosa ny andany tamin'i Satana. Inona ny antony ry havana? Ny antony dia mazava ho azy fa Andriamanitra dia fitiavana. Zany voalaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Jaona 1:4-9 sy ny 9:9 dia miverina indro ny fanambarana fa Andriamanitra dia fitiavana, ary araka izay mahafitiavana Andriamanitra izay dia izao, izy fitiavana, ny maha izy azy mihitsiny no fitiavana. Tsy toetra n'Andriamanitra ny fitiavana fa tena ny maha izy azy, le Andriamanitra maha izy azy mihitsiny no fitiavana. Dia izao mahafitiavana azy rehefa namorona izy, na io anjely na io olona tahaka isianao, dia mipetraka foana ny mahafitiavana azy, ary tian'Andriamanitra isy eo amin'ny voary zay nohariany, anjely na olona ny fitiavana. Tian'Andriamanitra mba anana fitiavana ny anjely, anana fitiavana ny olona. Dia rehefa namorona anjely sy olona Andriamanitra dia nohariany mba anana safidy. Anana inona hoe? Safidy. Fa nahoana moa hoe ianao no nomena safidy isika? Ny safidy no ahafahana milaza fa tia ianao. Raha tsy misy zavatra afa-tsy anankiray no manoloana anao, tsy manan-tsafidy ianao, dia izao tsy afaka miteny ianao manao hoe tiako ty zavatra ity. Raha ohatra ka raha ihany, ohatra hoe raha misy lehilahy dia hitady vady ka tsy misy zavatra vehivavy tokana ihany eo tsy manan-tsafidy izy dia izao hoe tsy afaka tena hiteny izy hoe tena tiako io, fa io ihany ary no eoko.
inona no lazaina eo fa de zao rehefa nomena safidy kosa farafakeliny a roa na mihoatra de afaka misafidy hoe aiza ny tiako amin'izy roa reto a aiza ny tiako amin'izy telo a na mi zavatra maromaro a de afaka misafidy hoe itya no tiako de zay ry havana nataon'Andriamanitra no ariny mba nana safidy ny anjely toy izany koa zasy ianao anana safidy ka de afaka misafidy a izay tiany ary zay safidy izay no miteraka fitiavana ary ny fitiavana no mahatonga fahasambarana de zay ny planin'Andriamanitra ho an'ny voariny a ho tonga amin'ny fahasambarana de manomboka eo amin'ny safidy a afaka mitia rehefa manana fitiavana de ho tonga amin'ny fahasambarana indrisy anefa fa io safidy io a nahatonga Satana hitsangana hiady tamin'i Jesosy izay no nahatonga azy hiady de toy izany koa reo anjely misy ireo anjely ny zara roa misy ny niandany tamin'i Jesosy misy niandany tamin'ny Satana safidy ny nahatonga izany vokatry ny safidy avokoa izany ka ny lesona raisitsika ity ampiandohana izany de zao mahaiza misafidy efa fantatrao zany zao fa misy le ady eo amin'ny Jesosy a sy Satana ka mahaiza misafidy ka raha ianao zany zao no misafidy iza no safidinao Jesosy ve sa Satana lesona voalohany a Jesosy a no safidio ny andiny faharoa ny teboka faharoa izay ho jerentsika ao anatin'ilay lesona de ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharaiky ambin'ny folo toko faharoa ambin'ny folo ny andiny faharaiky ambin'ny folo manao hoe ary izy ireo naharesy azy no ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamo ny ainy intsony izy na de ho faty aza mario tsara zany fanambarana izany ary izy ireo naharesy azy no ny am'rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nakamamo ny ainy intsony izy na de ho faty zao rehefa resy Satana tany an-danitra de nidina tetỳ an-tany de nitoy tetỳ an-tany ny ady ary na tetỳ an-tany aza niezaka niady tamin'i Jesosy izy a fa tsy nandresy noho izany a de miady izy am'ireo olona manolo tena naradian'i Jesosy ny mahafinaritra amin'ilay fanambarana eto anefa na de eo aza ny ady ataon'ny Satana am'ireo vahoaka an'Andriamanitra vahoaka nanolo tena ho an'ny Kristy de zao ireo vahoaka reo misy am'ireo vahoaka reo a de naharesy any Satana ihany koa niady tamin'ny Satana ihany koa ka nandresy inona tsy ambarateny fandreseny izy ireo ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy azo atao izany ny mandresy any Satana tsy amin'ny herin'ny tena fa amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy rehefa mandray amin'ny finoana ny rany zanak'ondry izaho sy ianao de afaka andresy any Satana ihany koa isika ka na dia mamely mafy aza Satana de zao noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy a de voaka mpandresy izaho sy ianao lesona faharoa ary de zao raiso amin'ny finoana ny rany zanak'ondry raiso amin'ny finoana Jesosy Kristy mijere any Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy de zao a ivoaka mpandresy koa ianao ao anatin'ilay ady lesona voalohany a misafidy ny andany amin'i Jesosy lesona faharoa mandresy noho ny finoana any Jesosy noho ny fijerena any Jesosy a noho ny am'rany ny zanak'ondry a de voaka mpandresy izaho sy ianao ny fahatelo farany de ny andininy fahafito ambin'ny folo Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito ambin'ny folo lay andininy zay nifantohana fianaratsika tao anatin'ny herinandro lay tsy anjery manao hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady am'zanany sisa zay mitandrina ny din'Andriamanitra sy mitana ny filazana any Jesosy zao devoly a tena tsy mety kivy izy fa mazoto ary de miady mandrakariva noho izany
na de efa nisy vahoaka an'andriamanitra aza nandresy azy noho ny rany zanak'ondry sy nyteny filazana any jesosy de zao a mbola miaty foana satana ary amin'ny ampahany izy a nivoaka mpandresy misy olona resiny fa misy olona sisa kosa antsoina hoe zanaka sisa zay tsy resiny misy sasany zany resiny fa misy sisa tsy resy iza reo sisa reo inona ny toetra mampiavaka reo sisa ireo sisa reo a de reo antokon'olona ao anatin'ilay ady de misafidy ny tandrina ny didin'Andriamanitra ary mitana ny filazanan Jesosy. Zanaka sisa, vahoaka sisa sy mbola mamikitra miandany amin'Andriamanitra, mitandrina ny didin'Andriamanitra ka na inona zavatra alefan'ilay ratsy amelezana azy a de ny safidiny de amin'Andriamanitra ihany, fitandremana ny didin'Andriamanitra sy fitazomana ny filazana an Jesosy. Inona ny vokany hoe ianao? Ny vokany mazava ho azy de ivoaka mpandresy ihany koa ny zanaka sisa, ivoaka mpandresy ihany koa ny zanaka sisa. Ka ny lesona eto zany de zao a maniry Jesosy mba ho isan'ireo zanaka sisa ireo ianao, reo olona izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Ka ataovy azo antoka ary fa isan'ireo zanaka sisa reo ianao a eo amin'ny fiainanao, zanaka sisa ianao. Misy teboka telo na mitinantsika azy tamin'ny teny io ity. Teboka voalohany a dia nisy ny ady tany an-danitra, misy ady amin'ny Jesosy sisa tany ny toy teto an-tany a mahaiza misafidy mba hiandany amin'ny Jesosy. Teboka faharoa ao anatin'ilay ady de ao ka ho vonona hiady amin'ny fiazonana amin'ny finoana ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, fa izay ny lakile ny fandresena. Ary ny fahatelo farany de ataovy zay ahatonga anao ho isa ny zanaka sisa zay mitandrina ny din'Andriamanitra sy mitana ny filazana an Jesosy. Ny faniriko ary de ho isany eo antokon'olona antsoina hoe zanaka sisa io ianao a amin'izao ady ifanaovany tsara de Jesosy a sy ny ratsy de satana izao. Koa manasanao ary aho mba hisafidy izany safidy tsara izany. Aza vela andalo fotsiny zao ten'Andriamanitra izao raha tsy efa nahavita ny asany eo aminao a ka nahatonga anao ho isany tarika miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Eto-pamarana dia iroso amin'ny fanatazana ny fanatitra isika, fanatazana ny fanatitra ny sekoly sabata, ary ao anatin'ny fiokira mahafinaritra no anaovantsika izany. Manasanao ao a hivavaka isika. Rainay masino isaoranay ianao ny amin'ny fitahinao anay indray mbola nahafany niara-nianatra ny teninao teto. Aza vela andalo fotsiny ihany reny teninao ireny raha tsy efa nahavita ny asany eo aminay dia famonjena izany. Ampio izahay hitahiry izany ao anatinay ka ny fanainao masina no ampahatsiaronay ny teninao, ahatonga anay hiandany amin'ny Jesosy, ahatonga anay hiazona ny ranony zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ahatonga anay ho isan'ny zanaka sisa zay mitandrina ny didinao sy mitana ny filazana an Jesosy. Dia tanteraka aminay ny sitraponao dia famonjena izany a, dia misaotra ary izahay satria mamaly vavaka ianao.
anaran'i jesosy amen. mianatra eo tongotrao